Salama daholo faly indray izay manolotra anao ny fandarana olom-pirenena ao anio. Maresaka amin'izao fotoana ny fanamariana ny valo martsa, andro maneran-tany ho an'ny zo ny vehivavy. Manasanao anaraka ny lohahevitra androany izay manome sehatra ny vehivavy noho izany fanamariana ny valo martsa izany. Mbola ambany ny tahan'ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny tontolo ny fifidianana raha ireto antotanisa manaraka ireto no jerentsika. Tahampisoratana anaran'ny vehivavy ao anaty lisitry ny mpifidy araka ny antotanisa ofisialy tamin'ny fanavoazana ny lisitra farany teo ny 520 May 2024 470 faingo 30 isanjato. Tahan'ny vehivavy nirotsaka hofidiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny taona 2024 320 faingo 720 isanjato. Ireto manaraka ireto no antony mahatonga izany araka ny fanehoan-kevitry ny Taleny Serasera eto anivon'ny Seny. Asika lazaina fa mbola ambany ny taham-pandraisana anjaran'ny vehivavy ao anatin'ny raharaham-pifidianana ankehitriny. Antony maromaro no afaka tondrona ho mahatonga izany. Voalohany aloha ny fiheverana araiky tapisaka izay nivolavolan'ny fiarahamonina tsy mahamelanja loatra ny andriambavilanitra. Eo ihany koa anefa ny tsy fahafantaran'ny vehivavy ny zo sy adidiny amin'izany fandraisana anjara ao anatin'ny raharaham-pifidianana izany. Isany ihany koa ny fametrahan'ny vehivavy sakana ho an'ny tenany ka miteraka an'izay tsy fandraisana anjara izay ihany koa. Eo ihany koa anefa ny tsy fisian'ny firaisan-kina amin'ny samy vehivavy, tsy fisian'ny fifanohanana amin'ny samy vehivavy ary indrindra ny tsy fisian'ny fifanentanana eo amin'ny samy vehivavy. Ny tsara ho fantatritsika manoloana izany na eo aza izay toetra voajanahary izay ny vehivavy dia olom-pirenena malagasy. Ary ny lalàna fehizoro laharana 2024 tsipika ohatraohatra valo mikasika ny fitondran-kapoben'ny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka mihitsy no mamaritra fa ny olom-pirenena tsy akanavaka toetra voajanahary feno 20 taona no mihoatra dia mandray anjara feno amin'ny raharaham-pifidianana indrindra ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy sy ny fifidianana. Amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia mbola mipetraka ny kolontsaina mametra ny andraikitry ny vehivavy amin'ny fikarakarana tokantrano. Ny vehivavy anefa dia olom-pirenena feno manana zo mitovy amin'ny lehilahy araka ny lalam-pandrenana malagasy. Ireto avy no endrim-pandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana samy azon'ny lehilahy sy ny vehivavy irotsahana. Endrika maro no azon'ny vehivavy mandray andraikitra ao anatin'ny sotram-pifidianana. Ohatra ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy. Eo ihany koa raha ohatra ka vehivavy ianao kanefa manana olana, mety hoe manana kopia ianao fa tsy manana karapanondrom-pirenena dia zoanao feno ny manantona ny distrika misy anao mba azahoanao misitraka izany karapanondrom-pirenena izany ahafahana ihany koa misoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ohatra ihany koa ny tokony hoe andraisan'ny vehivavy andraikitra dia afaka mirotsaka hofidiana ny vehivavy ary indrindra ho an'ny vehivavy any amin'ny ambanivohitra any dia aza matahotra miditra birao-panjakana fa mirosoatra any fa tsy misy fanavahana ny lahy sy mahavavy any anatin'ireny birao-panjakana ireny fa zoantsika vehivavy feno ny manantona ny birao izay misy atsika na birao-pokotany na birao-ny komina ninona izany mety hoe zavatra tokony ataontsika vehivavy dia tokony tsy salasalitsika fa manana zo feno ny vehivavy. Amin'ny sehatra fanapahan-kevitra sy fitantanana ambony eto amin'ny firenena dia mamporisika ny Seny ny andraisan'ny vehivavy andraikitra bebe kokoa. Apresiana mihitsy ny vehivavy andray andraikitra ho latsaka hofidiana amin'ny sehatra rehetrarehetra io. Raha eny anivon'ny komina dia ho ben'ny tanàna na ho mpanolontsaina, ny anivon'ny faritra dia ho lehiben'ny faritra, eny anivon'ny firenena dia na ho solombavam-bahoaka na ho filoham-pirenena mihitsy ary mandray andraikitra be kokoa indray izay tsy ho mpifidy tsotra fotsiny ihany fa tena hitantana ny firenena mihitsy izay fandraisana andraikitra izay. Izay koa izany dia zon'ny vehivavy ary adidin'ny vehivavy afaka ho andraikitry ny vehivavy tsara
no mpilatsaka no mpifidy. Mandritra ny 10 andro ao anatin'ny fanamariana ny andron'ny Valomaritsatrano dia misy ny fanomezana sehatra ny vehivavy ao amin'ny pejy Facebook ny CENI. Izany dia aseho amin'ny alalan'ny faneho-kevitra toy ny fanentanana, handray anjara amin'ny fiainam-pirenena na ihany koa fijoroana vavolombelona samihafa manodidina ny fandraisana andraikitra amin'ny raharaham-pifidianana. Manasanao izahay hanaraka izany sy hizara ihany koa. Izay ny fandarantsika androany dia mankasitraka sy mankatelina anao nanjohy hatramin'ny farany. Mandrapitafa indray ary e!